Izay ny fa mafapana ihany koa ny zava-misy eny amin'ny anjery manontolo eny Akatso no tianambary eo amin'ny tontolon'ny fampianarana ambony manoloana izay zava-nitranga izay dia nisy ny fivoriana fandaminana teo amin'ny biraon'ny Ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika niaraka tamin'ireo tompona andraikitra samihafa. Nisy moa ny marimaritra iray sana manoloana ny olana izay takiny reto mpianatra ireto amin'izao fotoana izao toy izao ny fanadihadiana. Ny filohana fikambanan'ny mpianatra ireo tompona andraikitra ao amin'ny oniversitéan'Ambohitsaina sy ny avy ao amin'ny Ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa no tarihan'ny professeur Rasoazananera Marie Monique no niarany kaondoa androany entina andaminana ny raharaha eo anivon'ny oniversité. Teboka maro no nitondrana vahaolana, anisan'izany ny tsy fahazonany connexion internet ary ny momba ny fizaham-pahasalamana. Fikarakarana ny toy ny hoe connexion internet dia efa nazava atao zany le izy fa atao zay fomba rehetra afahana mampandeha ny connexion internet eny amin'ny université zany zany hoe mifaritra zay sahan'ny universitéan'ny Antananarivo. Le sport zao no resahana atao ny olana amin'ny sport zany ny droit sy ny sisa dia efa hita fa efa milamina le izy efa tsisy olana tsony mikasika ny fahasalamana koa zany eny amin'ny anjery manontolo dia ny fampiresahana teo ary le izy zany tsy hoe androany fa efa hatramin'izay dia ao le hoe visite médicale sy ny soins d'urgence. Araka ny fehi-kevitra no tapahana dia apetraka amin'ny fikambanan'ny mpianatra ny fitantanana amin'izay tandrify azy ny amin'ny connexion internet mifanaraka amin'ny fandraisana anjara efa nalohany ho an'ny mpianatra tsy akanavaka. Efa voarain'ny ministera ny fangatahana fanondrotana ny fampitaovana na ny équipement ary hodiniana amin'ny ambaratonga mahefa. Atsangana ny komity mpanaramaso ny fanatanterahana aingana arak'izay azo atao ny fehi-kevitra rehetra.